nampananao natratra ty andro manokana iarahantsika ao anatin'ny herinandro fiaraha-mivavaka ho an'ny tanora ity. Manonona ny fiadanan'ny tompo ao aminao isa-tokantrano izay manaraka nyity fandarana ity. Ny lohahevitra izay niarantsika dia le hoe misehoa amin'ireo tanan-dehibe, misehoa amin'ireo tanan-dehibe ary tohizana ilay lohahevitra hoe fanavotana ny tanan-dehibe tanora manova ny tanànany, tanora manova ny tanànany. Miaina ao anatin'ny tanan-dehibe isika io. Dia asain'ity lohahevitra ty herinandro fiaraha-mivavaka ity tsika ny hoe hiseho hanafitra ireo olona namantsika ao amin'ny tanan-dehibe. Ary ao an'izany hoe miseho zany dia izao hoe midika ho fanoloran-tena tanteraka, andery tanora malala hanolo tena tanteraka hanafitra ireo tanan-dehibe izay iainantsika amin'izao fotoana izao, izay ivitoerana feno fahasamihafana, ivitoerana feno fihavana, ivitoerana feno fahafahamanao tsy misy farany izany tanan-dehibe izany. Ary omaly moa tsika dia nijery le hoe resaka fahatsapatena omany rery, ary ny teniny mpitarika tamin'izay fotoana izay hoe tsy irery ianao fa Jesosy dia eo anelanao mandrakariva. Amin'ity androany ity dia mbola ho tohizantsika izay hoe Andriamanitra dia mbola afaka manampy anao, manavitra anao. Ilay lohahevitra antsika androany dia hoe miatrika ny fahaketrahana dépression ao amin'ny tanan-dehibe misy anao. Alohan'ny hijerentsika izany lohahevitra, lohateny andro fahaefatra izany manasanao hanondrika ny lohanao hivavaka. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindro, isaoranay lehibe ianao satria tianay ianao ka afaka mbola manana fotoana manokana indray amin'izao ora sy fotoana izao hijery ny amin'ity hoe fahaketrana ity. Andriamanitra, omeo anay ny fanainao masina, omeo anay izany fanainao izany mba hanananay fahendrena, atakaranay ny teny izay omenao anay aneo, ary hiseho hatrany any voninahitra ao, ary hamangy isa-tokantrano any ianao Jesosy malalo mba hafanay mandray izany teninao izany. Sotra tompo malalo. Amen. Ny Salamo faha-efapolo ka ny andiny faharoa, io no teny manokana izay ho raisintsika amin'ity androany ity. Salamo faha-efapolo ka ny andiny faharoa manao hoe: nampiakatray avy tao amin'ny lavaka fandringanana izy. Ilay izy eto dia Jesosy Kristy, Andriamanitra. Eny, tamin'ny fotaka mandreva nampitoetra ny tongotro teo ambony vato lampy izy ka nampijoro azy. I Davida no miteny an'ity teny ity eto. I Davida, ilay mpanompon'Andriamanitra, ilay nanoratra ny Salamo, no miteny an'ity teny ity. Ary amin'ny andiny voalohany ary izy miteny hoe: ny andro dia ny andro an' Jehova aho, ary nitodika ny tsinjo ahy izy ka nandreny fitarainako. Lesona mahafinaritra sady izany fa Andriamanitra dia mihaino anao. Mihaino anao izy ao anatin'ny toe-javatra mety olana izay mahazo anao. Androantsika dia hijery hoe inona ary ny olan'ny ty faketrana ity. Inona ny olana? Araka ny taridalana ihany, ny fahaketrana ozy izy dia tahaka ny rahona maizina izay tsy mora levona, ary mety avon'ny olona rehetra izy ity, na dia tanora mitovy amiko izao, na olon-dehibe na ho anao izay mihaino an'ity fandarana ity. Mety ahatonga anao ahatsapa alahelo sy tsy fahalianana amin'ny zavatra mahafinaritra anao taloha angambany, ary mety ahatonga anao ahatsiaro tena homeloka izany. Mety hisy fiatraikany amin'ny torimasonao, mety hisy fiatraikany amin'ny fahazotokomanao raha nahazotomana ianao taloha, ka hahatonga anao tsy hanana hery firy izany. Angamba efa samy voany izany avokoa isika tsiraray avy. Misy karazany maro ny faketrahana, ilay dépression izay ifandresantsika teo, toy ny hoe fahaketrahana vokatry ny toe-javatra, fahaketrahana vokatry ny toe-javatra, dépression institutionnelle.
Ty fahaketrana vokatry ny toejavatra ity dia vokatra mahatonga fahareratsaina lehibe, goavambe. Fa maninona ny goavambe? Satria mety hoe amin'ny resaka hoe famoizana olontiana toy ny ray aman-dreny, vaty malala, reny malala. Mety hoe olana arabola amin'izay hoe fahaketrana vokatra ny toejavatra zay. Mety anjavona zany rehefa maninona? Mihatsara ny toejavatra. Rehefa mihatsara ny toejavatra, manjavona zany. Manaraka an'izay dia izao, fahaketrana araka ny vanim-potoana, dépression saisonnière. Ahoana indray ny amin'ity fahaketrana araka ny vanim-potoana ity? Misy olona sasany malahelo ny amin'ny resaka hoe vanim-potoana, ny amin'ny taona zany. Hoe toy ny hoe amin'ny ririnina rehefa tonga ny ririnina ohatra ny aiza ny masoandro. Mety hoe rehefa tonga ihany koa ny tena hoe migaingaina be, aiza ny malokaloka, rivotrivitra. Zay le hoe fahaketrana araka ny vanim-potoana. Inoana fa samy efa voan'izany daholo isika, na ianao amin'ity androany ity. Ny manaraka fahatelo dia izao hoe fahaketrana melankolika. Ity soratra retina ity dia tena mahery vaika tokoa. Faonao ny mahery vaika? Ohatry ny hoe mahatsiaro ho tsilena amin'ny hetsika na koa hoe asa rehetra izay atao zany ianao. Mety hoe miaina mihitsy ara ny lanjanao noho zany. Mety ho sahiran-tsaina na miada-tsaina be ianao ary mahatsiaro tena ho meloka. Fahaketrana melankolika araka ny voalaza ny taridalana ny amin'izany. Fahaketrana ara-tsaina, dépression psychotique. Ahoana indray ny amin'ity? Mbola sarosarotra kokoa no ilay voalohany teo sy ilay teo amin'ny loha izay nijerevantsika izany. Ohatry ny hoe mahita na mandray zavatra tsy misy zany ianao. Ato anatin'ity psychotique ity. Miteliry. Finoana zavatra diso na koa hoe namboarimboarina fotsiny. Ao anatin'ilay hoe dépression psychotique izany. Manaraka an'izay dia izao hoe aretiny fahaketrana lehibe. Ahoana indray ny voalaza? Trouble dépressif aussi majeur. Ity no endrika mahazatra indrindra, matetika mahazo atsika, izay ahitana lahelalina tsy fahalianana amin'ny zavatra izay ataontsika, fiovany, fahazotokomana sy ny torimaso izay efa voalazantsika teo. Matetika divoan'izany tsika noho ny hoe rotoroto izay iainana eto amin'ity tanan-dehibe ity. Ry havana malala, mety ho toerana mora hitombon'ny fahaketrana ny tanan-dehibe. Fa maninona? No ny adi-tsaina, no tsy fisiany fifandraisana amin'ny natiora. Mety no ny loto zany, iaina isika andavanandro. Mety avon'ny tanora na koa ny olon-dehibe avokoa zany fahaketrana izany. Araka ny tatitra statistika voalazan'ny taridalana moa zany dia izao hoe 200 mihoatra ny zatovo eran-tany no voan'ity areti-tsaina ity. Enjana ihany zany ny Baiboly nefa manome fahaolana ho antsika amin'ity androany ity. Ary misy tantaran'ny olona manan-kaja maro izay niasika fotoana feno alahelalina sy famoiza-po ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ary manome vahaolana ho anao amin'ity androany ity. Ny finoana, ny fanantenana ary ny fifandraisana amin'Andriamanitra no loharano sy fitaovana hiatrehana ny fahaketrana raha ireto tantaran'ny olona izay ho jerentsika ireto. Andeha hijery tantaran'ny olona vitsivitsy. Ohatra amin'izany Davida, ilay lehilahy araka ny fon'Andriamanitra, fantatra amin'ny fiantsoana hoe lehilahy araka ny fon'Andriamanitra, nandalo fotoana feno alahelo ity mpanompon'Andriamanitra ity, nandalo fahoriana lalina ity mpanompon'Andriamanitra ity. Ary ny zavatra mahafinaritra dia izao, nijoro vavolombelona hatrany ity mpanompon'Andriamanitra ity, Davida izany.
na dia nandalo ady ara-pihetsepo azy. Ary ny bokin'ny Salamo manambara antsika amin'izany. Ny Salamo fa 2:20 ka ny andiny fa 1:10 manao hoe nahoana no mitanondrika ianao ry fanahiko ary nahoana no mitoloko ato anatiko ianao. Manantenana Andriamanitra fa mbola idera azy ihany aho. Izy no famonjena ny tavako sady Andriamanitra. Zany no teny nataon'ity mpanompon'Andriamanitra Davida ity. Tao anatiny sarotra izay lalovany. Hita ao anatin'ity andalan-tsoratra masina ity ny fanekeny Davida ny fahoriana izay ny lalovany. Nefa mahita hery ao amin'ny finoana izy mba hikatsahana, hamelombelomana ny fanantenana ao aminy. Mampianatra antsika izany fa ho fahazavana ho an'ireo izay miady amin'ny fahaketrana ny finoana na dia ho anatin'ny famoizam-po azy ary mahazo fanampiana avy amin'Andriamanitra. Tantaran'olona faharoa dia Jeremia izany, izay niaina tao anatin'ny alahelo lalàna, fantatra amin'ny fiantsoana hoe mpaminany mitomany. Ary ny bokon'ny soratana moa dia efa milaza izany mihitsy hoe bokon'ny fitomaniana. Bokon'ny fitomaniana feno filazana fanaintainana sy falahelovana no ireo loza izay hitany masony mihitsy. Nanoratra toy izao Jeremia ao amin'ny fitomaniana 7, ny andiny fa 1:20. Fitomaniana 7 ka ny andiny fa 1:20 sy ny 2:20 manao hoe izany no eritreretiko atampoko ka dia hanantena aho. Ny famindram-pony Jehova no tsy nahalany ritrantsika fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Izany teny mahafinaritra izany no niteneniny ity mpaminan'Andriamanitra ity. Nateo aza ny faharavana manodidina an'i Jeremia, natao anatin'ny fotoana maizina indrindra azy izy, dia namelona ny fanantenana tao am-pony izy ka nitarika azy ho amin'ny fanasitranana ara-panahy izany. Manaraka izany, andeha hijery tantaran'olona faranitsika dia ilay mpaminany reraka dia Eli izany. Olana iray hafa ao Baiboly niatrika fahaketrana ity mpaminany anankiray ity. Ary tao aoriana ny fandresena lehibe izay nifanaovana tamin'ny mpaminany mibala dia nahatsiaro ho tototry ny harerahana izy, nahatsiaro ho tahotra Eli ka naniry ny ho faty mihitsy araka ny tantara efa fantatsika. Kanefa tao anatin'ny famoizam-pony no nanaova ny fanandramana ny amin'ny fifandraisana manokana amin'Andriamanitra. Ary izany no faniriana ao aminao amin'ity androany ity hoe manasanao mba hifandray amin'Andriamanitra tahaka ny Eli, ary na ao anatin'ny famoizam-po azy ianao dia afaka ahita fahazavana rehefa miresaka mifandray amin'Andriamanitra manokana. Ry havana malala, izay ny atao hoe olana, vahaolana nomeny Baiboly. Fa inona indray ary ny lalana makany amin'ny fandresena ity fahaketrana ity e? Manome izany taridalana amin'ity androany ity. Mety misy olona fantatrao miaina izany hoe fahaketrana izany, na koa mety ianao mihitsy aza miady amin'ny fahaketrana ao anatin'izany tanan-dehibe izany. Misy torohevitra ireto, ary ity torohevitra ity no amarana antsika ny fandaharana amin'ity androany ity. Torohevitra vitsivitsy manampy handresena izany fahaketrana izany. Ny voalohany dia izao, ilaina ny mivavaka sy fikatsana ny fanatrehan'Andriamanitra. Averiko indray, ny mivavaka sy ny fikatsana ny fanatrehan'Andriamanitra, izany no anisany vahaolana voalohany handresena ny fahaketrana. Fomba ray azahoana fampiononana sy fanantenana, izany hoe vavaka sy fanatrehan'Andriamanitra izany. Ary hery mandritry ny fahaketrana ity hoe vavaka ity. Manaraka an'izany dia izao, fanohanana ara-piarahamonina sy ara-panahy. Tena zava-dehibe ity fifandraisana anankiray ity.
Zava-dehibe ihany koa ny fifandraisana amin'ny mpino sy ny fanohanana fiarahamonina izay misy atsika. Misy anao kristianina ilaina manohana mba hialana ao anatin'izany fahanketrana izany. Manaraka an'izany dia izao famakiana sy fandinihana ny tenin'Andriamanitra anisan'ny vahaolana hialana andresena ny fahanketrana ihany koa ity. Afaka manampy betsaka ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Ny fisaintsanana izany dia mamelombelona ny fanantenana sy ny tanjaka ary ny fandresena ireo zavatra sarotra izay mety iainanao. Averiko indray, mila mamaky sy mandinika ny tenin'Andriamanitra. Ary ny tenin'Andriamanitra miteny any amin'ny Apokalipsy 1:7 sambatra izay mamaky sy mandinika sy miaino ity teny faminaniana ity. Mahita fahasambarana isika ao anatin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Manaraka an'izay dia izao mitady torohevitra kristianina, aza misalasala mitady torohevitra amin'ireo mpitarika ara-panahy toy ny hoe pastora, olona, izay olona afaka hitadiavantsika torohevitra, hanome antsika vahaolana avy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izy ireny. Manaraka an'izay dia izao mampiatra ny famelan-keloka sy ny fankasitrahana. Mampiatra ny famelan-keloka sy ny fankasitrahana. Indraindray izy ity ataontsika tsy rambona, kanefa lalana andresentsika ny amin'ity hoe fahanketrana ity izany, dingana manome fahafana ho an'ny tena ny fianarana mamela ny hafa na koa mamela ny tenanao ary ny fahaizanao mankasitraka ary mitondra fifaliana ho anao ihany koa izany. Ny fahaizana mankasitraka zany, averiko izy teo hoe mampiatra ny famelan-keloka sy ny fankasitrahana. Ny manaraka dia izao miala amin'ny fitokanana, miala amin'ny fitokanana. Omalitsika dia nijery an'ilay hoe fahatsapahantena homany rery, ary niresaka ny mpanompon'Andriamanitra omaly fa tsy irery isika fa manana ilay Andriamanitra. Fa amin'ity androany ity hoe miala amin'ny fitokanana mety ahasony tena ny fiarahana amin'ny namana. Izany hoe mba miresadresaka tsika, aza mijanona ao atokantrano samy irery, fa ilainao ny mba miresadresaka amin'ny namana. Mety havana, mety mpiray fanantenana, mety mpiara-mivavaka aminao zany. Ilaiko, ilaitsika izany hoe miresaka, miala ao anatin'ny fitokanana. Ary ny farany dia izao hoe mitady fanampiana matianina rehefa ilaina zany. Ity zavatra anankiray ity indray zany dia manoro-hevitra antsika fa tokony hijery olona manokana antsika mpitsabo izay matianina toy ny hoe terapia na ny fanafody amin'ny tsangan-javatra maro. Aza mijanona ao atokantrano samirery. Misy ireo mpitsabo afaka manome vahaolana antsika. Tadidio fa mandray anao an-tran'Andriamanitra. Mety ao anatin'ny famoizam-po ianao. Tadidio fa Andriamanitra dia tianao, tia antsika tsiraray avy ao anatin'izany fahanketrana iainana izany. Ny fahatsiarovana ny fitiavan'Andriamanitra no anisany tena lehibe indrindra raha tokantratra an'izany fahanketrana izany ianao. Ny tena marana antsika anazy dia izao ny tantarany Ana ao anatin'ny taridalana ihany. Ny tantarany Ana anisany niaina tao anatin'ny tanan-dehibe ity tovovavy anankiray ity. Tia zavatra mampetanetana sy manetikitika ny maso, atolotry ny fiainana tanan-dehibe ity tovovavy anankiray ity. Ny sakafo, ny fahafamanao, arak'asa dia tena mahafinaritra azy zany. Saingy tato ato dia nisy zavatra toa tsy mety na tsapa tsy fetezana zany ity tovovavy anankiray ity. Lasa nanjary reraka izy, nanjary tsy tiantsony ireo hetsika izay nampetanetana anazy, ny fifandraisana ara-tsosialy izay tiany teo aloha. Ary herintaona teo eo nanomboka nahatsapa alahelo lalàlina ity tovovavy anankiray ity. Nahatsapa alahelo izy.
matsiaro reraka mafy izy rehefa mifono maraina, manjary sahirana izy mifantoka amin'ny zavatra nafinaritra azy taloha. Ary tsikaritry reo namany fa nanomboka niatakataka tsikelikely izy. Niatakataka izy. Ivoaka na koa hoe tsy fanerasera amin'reto namany reto. Nanomboka tsy nazototsiny izy ny aona tamin'ireo namany noho ny fitohanana embotaiazy moa zany ny afafantarantsika anazy. Hita ny ana ihany koa fa niova ny fahazotony misakafo. Niova noho izany zavatra lalovana izany, noho izany dia niena ny lanjana. Nanomboka niady tamin'ny torimaso izy rehefa amin'ny alina, nieritreritra zavatra tsy mahafinaritra. Farany taoriana ny volana maromaro nitondrany ity hita mafisatra ity dia izao nitady fanampiana ihany. Nitady fanampiana izy. Nandeha nijery thérapeute izy, mpitsabo izay mitsabo amin'ny fijerena ny fifandraisana, fihetsem-po, ny fisainana, ny safidy sy ny fihetsika. Ary nanomboka niresaka momba ny fahatsapana alahelo sy fanahiana ary ny tsy fananana fanantenana izy. Ary nanamarina moa ilay mpitsabo fa voan'ny fahaketrana ity tovavy ity ihana. Vokatry ny depression klinika zany. Ary nanolotra drafitra ho azy ity mpitsabo ity. Ry havana malala, anarivo ny tanora sy ny olon-dehibe ao an-tanan-dehibe misy anao. Miady ao anatin'izany fahaketrana izany. Fotoana izao anomezana fanantenana azy ireo. Fotoana izao ilazana amin'izy ireo fa manana ny hery isitona azy ireo hiala amin'ny lavaka famoizam-po Andriamanitra. Manana didy ianao, manana didy isika. Isitomana ny tanora ao anatin'izany. Ary tsy maniry ange, tsy maniry afa-tsy ny amono sy angalatra ary handrava ny fiainanao ity devoly ity. Kanefa tonga Andriamanitra mba hananantsika, hanananao fiainana be dehibe. Ary Andriamanitra dia maniry ny fiainana ho anao. Ary izahay koa mba maniry fiainana mahafinaritra ho anao amin'ity androany ity. Mangatafy fanampiana amin'Andriamanitra ary fanirina ny hitondram-bavaka aminao ity androany ity raha toa ka tratran'izany ny olona ny fahaketrana izany ianao. Ary raha ao manaraka amin'ny fandaharana ity ianao, ho antsika izay manaraka an'izao fandaharana izao, tiako ny hitondram-bavaka anao mba homen'Andriamanitra ny vahoaka, mba hisitonan'Andriamanitra anao ao anatin'izany fahaketrana, ny olona nara-petsepo izany, izany famoizam-po izany, araka ny tenin'Andriamanitra, vonina izy ny hanafaka anao ary ampijoro anao eo amin'ilay ambonin'ny vatolampy dia Jesosy Kristy izany. Manasanao hivavaka, dia hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindro, misaotra, mankalaza anao ary manome voninahitra anao izay satria nanome anay ny vahaolana ianao ny amin'ny fahaketrahana. Mahazo anay na ho an-tanora na ho an'ny olon-dehibe izany fahaketrana izany eto amin'ity tanan-dehibe izay iainana ity. Andriamanitra mangataka ny fanampiana avy aminao izahay. Ho an'ilay olona izay miaino izao fandaharana izao, ho anay ireto, mangataka izay Andriamanitra mba hanafanao anay ao anatin'izany ny olona ny fahaketrana izany. Omeo anay Andriamanitra ilay fiainana be dehibe. Omeo anay ilay vahaolana mahafinaritra. Ampitomboy ny fanantenana ao anatinay ary engany Andriamanitra ny fanahinao no hitari-dalana anay mba ho afaka ao anatin'ny olona fahaketrana izahay. Andriamanitra tario mandrakariva izahay ary engany mba ahita fahasambarana izay miaraka aminao satria izany no vahaolana tsara indrindra. Andriamanitra tantano ny fiainanay.
jereo marinokana izahay ary enga ndre mba ho anisany tonga hijoro vavolombelona ihany koa zay eo amin'ireo manodidina anay ary hizara fanantenana mba hafahany tsiraray avoko ho afaka ao anatin'izany olona ny fahaketrana izany. Ny fiadananao any ho aminay tsiraray avy ary ny fiadananao ihany koa ny ho amin'ny tokantrano tsiraray avy ary ny rinay hanome vahaolana mahafinaritra ny anao Andriamanitra ary ny fanirina ihany koa ny fitahinao any tsy asaraka anay tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanonana izany mivavaka izany. Amen.